Zay ny amin'ny vaovao iny fa nasarika n'isan'ny maro ny mahakasika indrindra ny fanaovana chômage teknika ny mpiasan'ny orinasa iray ery Andraharo. Efa nitokana moa ireo mpiasa mba hamahana ny olana ary apian'ny SSM na ny Solidarité Syndicale de Madagascar izy ireo amin'izany fitokonana sy ny fitakiana ny rariny izay ataon'ireo mpiasa izay. Misalasala be ny inspection du travail mahakasika ny rara classique nitoera raha ny fanazavan'ny Barson Rakotomanga io maraina io teny Andraharo. Nanazava izy fa tsy nanome valiteny mahitsy ny avy amin'ity sampandraraha ity. Nanao ihany koa izy fa androany no nanaterana ireo taratasy fangatahana ny lisitra ireo mpiasa voakasika ny congé faobe. Mbola manana fikasana iverina eny amin'ny inspection du travail ireto mpiasa ireto mba hazony misitraka ny zony. Tsy nanto valy ambitsy maistra valy dia androany zay a namatarasy orinasa ataka le lista ny mpiasa rehetra zany misy ny tomboka kandro zany. Manahirana ny trangan-javatra toy izao ary mila vahana farak'izay aingana.